tantara mitohy eto amin'ny Radio Plus. Mandritra ity herinandro ity indray no anarahantsika. Ankara mainty. Tantara mitohy nosoratany Ihaja Randriamanarimanana. Novelominy Antsandriamahefa, Priskara Kotoarimanana, Ihaja Randria niaraka tamin'ny Romy Arimanana. Nandray feo Sitraka Lovarilala, Nanatontosa Ihaja Randria. Andro fahaefatra. Oay, fa iza koa zany? Misy madondona angiry varavaran'izany e. Marina tsy tena olona zany. Te iza nefa? Sa ve hoteriko indray lanja e? Nefa te hotezitro indray zao izy raha vao tsy mahare ninina eo akory. Ary maninona raha tena leko rangamanao an'izay a? Andraso fa rehetra ty lapozy ity dia hitsangana moramora. Nakaiza indray ary afaka asika teo. Zany ka, zany vao tsapako kokoa ato zany. Zay, ary aleo aloha entina manaraka ihany ty fa tsy fantatra izay atao anaty maizina ato. Anja, voare. Oay, tsy feo Luka ve zany? Tena Luka zany. Luka, elanga zany? Sare, voaya e. Tena izy marina. Ndraso rehefa mbola nakisaka andreto vetivety aho e. Fa maninona ary Luka zany? Dia maninona nefa ilara miverinangina rehefa tsy nahita trano afaka ansitrihany? Fahadala ve za amindry e? Lalana verenana angenina sikolona votsiny rarahin'ilay olona tao amin'ilay trano raha izay ahy. Trano izay mbola nirehitra jiro ary ilay izy. Koa maninona ny ela be vao tonga taty ka? Kefa hoe tsy hitako tampoka teo ilay lalana ko. Very tanteraka. Tsy fantatro intsony izay tany nombako. Ary tena sura ve la fa mpamosavy ny anaraka ny lavy eo? Koa raha tsy izany ve za hivoraka be sy tsy hafantatra an'izay toerana iverenako intsony e. Sady tsy vitan'ny anankiray izany ry bavy a. Vao nitodika dia olona efa 10 miazakazaka manaraka ny diako no hitako avy ao aorianako. Misy mitsangana dia misy ohatran'ny mandady izany. Tsy fantatro intsony hoe inona ny anarahany zareo anahy fa mitahotra tato anatiko sy ny lohako mivoraka be sisa nanesika ny tongotra hazakazaka farak'izay mafy. Izay, avita aloha izay ny teny amin'ny dispensaire. Miandry an'ilay olona iram-président anamboatra ny tafio sisy tsika izao maraina izao fa raha riva vao mety hiverina iny indray. Ay, izao ianao vao tonga? Ka mbola tsy maintsy nametraka an'ilay fitarainana tany amin'ilay andro masom-pokon'olona ako. Izay no nahataraiko be anatany. Dia ahoana ozy ry zareo ry valy? Ka tsy niteny inona ry zareo e. Za indray raha no nomezany zareo tao. Zany ve? Fa ahoana? Eno a? Efa fahavoazan'ny olona ve dia mbola iomezana ihany e? Akananao fihodinana ny tanana nandritra ny alina hono zareo fa tsy nahita ninina izany e. Efa tamin'ny 4 maraina vao samy namonjy ny trano ny vatan-dehilahy rehetra fa tsy nahita an'izany mpamosavy nanenjika ny Luka za mihitsy. Fa sao dia veriny zareo fa mandainga ary za e.
koa maninona raha mivaliana hoe afaka manamarina an'izany inge izy ka tsy niteny tsony ary rondro naleko ny ala moramora za ndray raha nomenatrako fa efa nandro sakafo ngaloha ianao efa natoko koa ka efa nona nga ianao tena efa refina mihitsy andrasy vetivety ary fa andeha hikarakara azy ao ary tena ohatrany tsy rara invaly mihitsy inge zany zavatra mahazo anazy zany mbola hitranga amin'ny lahy moa zany dia hita ny lahy ioko tena alina sahady ny andro vao midifa ny masoandro dia ohatra ny mangoritsiny zany sahady manomboka any amin'ny lohaliko any ka hatrany amin'ny faladiako vao mihamaizina ny andro dia ohatra miverina atao tsy haiko daholo ilay zavatra nitranga tamiko omaly tena leo hiditra any an-trano mihitsy aho dia tsy hivoaka tsonika soa ary fa mba efa vita tsara ty varavarana sy tafo ty ndry fa marary nga ila ka tsy marary fa ohatra ny mangorangorana izany fotsiny ny vanitolako rehetra ka leo ara saina jereny lanja rehefa tonga eo izy mety tapohatany koa ngamba ilahy dia mitady anaviko zay mihitsy ngamba ny tena marina rondro fa aleo aloha zany dia hanokona sakafo efa miariva koa mantsy ny andro dia sao dia taraiky be eto lanja zay mety efa ho avy eo koa oay tena adiniko aila isy lany ny labozia sao dia mba afaka mandeha mivetivety ery amin'ilay tsena kely ery aloha ela ka zange ho aho ohatra ny mangatsika be zany trobavy sao dia vao mainka karary anazy zany ka manova mafana tsara fotsiny za tonga dia andrehatrafo leo ribavy andre ny lantsaka tena tsy vitako mariny zany koa ve loka dia indrasana azy aleo azy fa zany ho andeha eny fa mba jerijereo ivarina toko amin'ny fatany eo atokotany eo aloha zay mihitsy eny ary ary to mitakoko ao am-pandriana sahady izy zany raloka fa maninonareo zany dia nakaiza koa rondro tsy zany fa mangatsika be ary valy leoko makafanana to mihitsy aloha rondro lasa ny vidy labozia ihany fa lany le tao fa naninona ny tsy nareo no nandeha tany ka dia vehivavy malemy kely indray ve rangano alefanareo amin'ity andro aly ity ka zange ho aho ohatra ny tsy en forme zany ka na izany azy dia zay hivoaka kely etsy veranga aleo jereko any izy fa tsy tsy mety mahita tory ahy zany nefa ve tsy efa alina be zao tena efa misivy tena ty voaloza ohatra miporotra mafy ny izy zany dia ahoana osahako ve ny andeha hivoaka ny tokotany any le WC nefa tena mbola aria lavitra be ary tena matahotra ka sa moa valy ve nefa tsy miaiza n'le rio indray taky ninona ary nanaovany ana tamin'ny marainako zany efa ty tena tereny mafy mihitsy kay tsy maintsy miary ny alara io ka raha tsy zany dia anditsaka ampandriny eto aleo rangaha arihatra ny jiro dia voana moramora ty varavarany ty
Zay tsy ovonoko mihitsy ty jiro ty fa hoentiko anaraka anahany foana. Aleo jerena ihany aloha manodidina ka. Oy, zay indray ary fa ohatran'ny misavoritaka be zany sady ny lohako. Ohatra mangovotra be za zany. Na ny lakile amin'ny visy ary mila tsy ho voodiko mihitsy. Zay ka. Ary aloha hitsitraingana dia atao izay atao. Oay le ty tena matapaka le labozia. Dia inona ny ataoko? Marina tsy? Zay indray ary. Maty andro any. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ankara mainty. Tantara mitohy nosoratany Ihaja Randriamanalmanana. Novelomin'ny Antsandriamahefy, Priskara Kotoarmanana, Ihaja Randria niaraka tamin'ny Romy Armanana. Nandray feo Sitraka Lovarilala, Nanatontosa Ihaja Randria. Mbola itoy